Eo amin'ny tontolo ny zavakanto kosa indrindra ikarakara hetsika goavana iarahana amin'ny mpandihy manana ny maizy azy avy any Frantsa na ny Danse avec les stars ny CID amin'ny fahavalo amby roapolo ny volana aogositra ho avy izao ao amin'ny CCI Vato sy ny 30 aogositra ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Hetsika izay iarahana amin'ny groupement TV moa izy ity ao anatiny indrindra ny fankalazana ny faharoapolo taona ny orena ny fahitalavitra matv. Ho fanampinareo mpandihy malagasy sy hanaovana asa sosialy mahakasika ny fampidirana an-tsekoly ireo ankizy malagasy sahirana dia mikarakara hetsika goavana ny CID na ny Conseil national de danse sy ny groupement TV izay mankalaza ny faharoapolo taonany. Hetsika natao indrindra natanterahana ireo asa sosialy ireo. Isy ny hetsika indromen-taona amin'ny fahavalo amby roapolo aogositra manomboka amin'ny 7 alina ao amin'ny CCI Vato ary ny faharoa ao amin'ny Palais des Sports amin'ny alahady faha-30 aogositra amin'ny 4 arivo izay arahana amin'ireo mpandihy malaza avy any Frantsa. Ny CID Madagascar, ny association izay ijoroana eto dia Conseil indépendant de danse à Madagascar. Mikarakara hetsika anankiray izay spectacle goavana, anankiray spectacle de danse izay anafarana an'ireo danseurs professionnels ny danse danse avec les stars any Frantsa izay ireo mpandihy matianina professionnel mampianatra an'ireo star ireo zany no avy ety ka namorona ny groupe hoe dépendance ry zareo tarihany Maxime Deremez izay mpandihy matianina ao France amin'ny 28 août sy ny 30 août amin'ny volana ity zany no avy ety zareo ao amin'ny CCI Vato izay soirée VIP ny voalohany ny 28 zany hoe avant première amin'ny 7 alina ary ny 30 août kosa dia ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina manomboka amin'ny 4 arivo. Ankoatran'ireo mpandihy matianina ny danse avec les stars avy any Frantsa izay ao anatin'ny émission TF1 dia misy mpandihy malagasy ihany koa izay anafana ny fotoana amin'ny fotoana io satria ny azahanay zany ho dia ho feno mihitsy ny dia ao anatin'io ao ny danse de couple zany ao ihany koa ny dia gasy ao ny hip-hop ny danse contemporaine ny danse moderne jazz zany hoe dia feno mihitsy ny tanjonay dia levée de fonds zany hoe fitadiavam-bola anankiray izy io izay anaovanay œuvre sociale sy anampiana zany ny mpandihy malagasy ary anao alphabétisation ihany koa zahay à travers ny danse ihany koa ary karakara ny pépinière ihany koa zany hoe ny ankizy kely manerana ny nosy. Ny volana febroary 2024 no natsangana ny CID izay ivondrona ny mpandihy matianina, mpandraharaha, mpitantana club maro izay nampiray ny fitiavana dia manome lanja ny danse sportive sy ny danse de salon ary ny dia nentim-paharazana malagasy avy any amin'ny faritra ny CID ary tanjony koa voalohany ny ampirain'ny Madagasikara amin'ireo fikambanana any ivelany toy ny WDC na ny World Dance Council. Manaraka izany ny tondra fanampiana ho an'ireo mpandihy malagasy amin'ny lafiny rehetra ary ny anandratravo amin'ny haino aman-jery sy ny vahoaka ny dia.